أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلنتنى مناتني أرعاب وانسكريتا panaraka anity fandaharana qasasul Qur'an tantara voarakitra ao anatin'ireo masina al-Qur'an il-Karimu izany. Manaraka zao dia tsy mitsahatra antsika miderany Allah subhanahu wa ta'ala ary mandefa tsodrano sy fandriampahalemana ho amin'ny malalantsika ipaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam sy ireo fianakaviana akaiky ireo izay nanaraka ny sorodalany mandra-pahatongavan'izany anfaran'izany. Amin'ny androany ity inshallah dia mbola hijanona ao anatin'ny sura Al-A'raf isika. Sura anankiray izay somary lavalava izy io ary mirakitra tantara ny mpaminany Musa alayhi salam ampahany maromaro no voalaza ao anatin'izany sura Al-A'raf izany. Ary tantara ity dia tantara ny vahoaka ny Israeliana ihany koa. Vahoaka izay niara-niaina tamin'ny mpaminany Musa alayhi salam. Saingy fantantsika fa ny vahoaka Israeliana dia anisan'ny vahoaka mazandoa, mafoloa na dia zany aza dia miezaka ipaminany Musa alayhi salam mba handeha hanao zavatsoa mba ahazoan'izy ireo famindrampo avy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Inona zavatra izay nitranga? Rehefa tsy tafiditra tao amin'ny tanàna izay nampanantenana ireo vahoaka Israeliana, zany hoe misy tanàna anankiray nampanantenany Allah subhanahu wa ta'ala fa tokony hidiran'ireo vahoaka Israeliana rehefa niala avy tany Egypte izy ireo niaraka tamin'ny mpaminany Musa alayhi salam. Saingy izy ireo kosa dia tsy nanaiky niditra tamin'izany ary tsy nanaiky niditra tao fa nirahan'izy ireo mpaminany Musa sy mpaminany Haruna mba handeha hiditra ao anatin'izany tanàna izany dia nosaziny Allah subhanahu wa ta'ala very nandritra ny 7 taona tetỳ ambony tany mba ahafahany Allah subhanahu wa ta'ala manova generation vaovao aoriany izany 7 taona izany efa maty avokoa ireo olona zay tsy nety niditra tamin'ny tanàna io. Ka teo amin'ny toerana anankiray izay antsoina hoe Até, zany hoe navery an'ireo zanak'Israely no nitranga ity tantara anankiray izay tantara fantatra amin'ny anarana qissat ashabu sabt, zany tantara n'ireo vahoaka ny asabotsy. Inona zavatra izay nandalo? Rehefa mipetraka tamin'ny toerana io izy ireo, satria toerana io zany manakaiky ny Jordanie sy Palestina. Rehefa mipetraka tao izy ireo dia nandeha ny fotoana tonga teo anatrehany mpaminany Musa alayhi salam izy ireo. Ary niteny tamin'ny mpaminany Musa alayhi salam, zay dia vonina iova ry mpaminany Musa, zay dia vonina hanompany Allah subhanahu wa ta'ala ka angatao amin'ny tomponao, zany angatao amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala mba hanokana andro anankiray mba tsy iasanay fa hivavahanay hanompoanay spesialy any Allah subhanahu wa ta'ala. Rehefa niteny an'izany izy ireo dia nandeha Musa niresaka tamin'ny Allah subhanahu wa ta'ala dia nisafidiny Allah subhanahu wa ta'ala ny andro asabotsy tsy iasany izy ireo. Ary zay indrindra natonga ny atsika taty aoriana miteny sabata dia tamin'ny andro asabotsy no nisafidiny Allah subhanahu wa ta'ala tsy iasany ireo vahoaka Israeliana tamin'izany fotoana izany. Rehefa voasafidy ny andro asabotsy, zany hoe izy ireo manomboka lahady, latsinainy ka hatramin'ny zoma afaka miasa manao asa fitadiavam-bola, afaka manao asa zay ataon'izy ireo. Fa rehefa tonga ny asabotsy dia tsy misy zavatra azo ataon'izy ireo na ihany koa mitady vola na manao zavatra eo amin'ny fiainan'izy ireo. Ka izay no ny fanaran'izy ireo teo anatrehany Allah subhanahu wa ta'ala. Ka tiako marina eto fa ireo vahoaka ireo dia mipetraka manamorona ny rano anankiray, zany hoe ranomasina anankiray. Rehefa mipetraka manamorona zany rano zany izy ireo dia inona zavatra zay ataon'izy ireo? Fiasa fiveloman'izy ireo dia fanjonona na fanaratona, zany hoe manarato na manjono izy ireo zay vao misakafo isanandro. Ka notsapainy Allah subhanahu wa ta'ala izy ireo tamin'izany asa fiveloman'izy ireo zany. Inona zavatra zay nandalo? Rehefa tonga ny andro alahady ka hatramin'ny zoma zay tokony iasan'izy ireo dia tsy misy mihitsy trondro na dia ray mandalo amin'izany rano izay iasan'izy ireo zany. Fa rehefa tonga kosa ny asabotsy dia miditra eo avokoa ny trondro mandalo amin'izany rano izany. Ka lasa saina izy ireo. Inona no antony?
fa maninona manomboka ny alahady ka hatramin'ny zoma tsy misy trondro mandalo fa maninona ny asabotsy any tsy fantatry izy ireo fa fitsapana avy amin'ny Allah ka rehefa mandeha zany ray herinandro roa herinandro telo herinandro nandeha ray volana niditra roa volana tsy tantin'izy ireo intsony ny fitsapana zay nataony Allah subhanahu wa ta'ala tamin'izy ireo ka teo ny tsiry ny hevidratsy avy tamin'izy ireo inona ny hevidratsy zany ny hevitra nanao karazana hoe afetsena izy ireo teo anatreny Allah ka nisy ray tamin'izy ireo nandeha nametraka ny aratony tamin'ny andro zoma alina ary tsy raisiny zany arato zany afa-tsy hoe ny sabony lahady maraina zany hoe izy tsy miasa fa ny aratony fotsiny no ajanonany eo amin'ny zoma alina ary amin'ny asabotsy maraina amin'ny lahady maraina vao raisiny ka feno trondro izany ary hoentiny hoaniny no sady amidiny rehefa nahitan'izany ny sasany tamin'ireo vahoaka israeliana dia nisy nanaraka an'izany tsy lasa raha intsony ny olona mametraka ny aratony zoma hariva fa lasa roa lasa telo lasa efatra lasa dimy lasa folo lasa maheriny zany ny olona mametraka ny aratony isan'ny zoma ary mandray an'izany isan'ny alahady maraina ka tamin'izay fotoan'izay dia mizara telo ny vahoaka israeliana zay mipetraka tamin'ny toerana io ray le manao an'izany afetsena izany zany hoe manao an'izany mametraka ny aratony zoma hariva ary raisiny ny lahady maraina ny ray faharoa kosa dia misy ireo nitsangana mandrarany izany ny teny hoe tsy rariny io zavatra ataonareo io ary io dia hitarika sazy mahery vaika eo amin'ny fiainanareo indrindra eo anatrany Allah subhanahu wa ta'ala ary ny vahoaka fahatelo kosa dia nitranga sady tsy mandrara izy no tsy manao an'le asa fa kosa ny asa ny mametsiny fotsiny an'ireo olona izay hoe mandrara na mananatra an'olona zay mpanao an'izany asa ratsy izany zany hoe fizarany nankitelo le olona fahatelo sady tsy manao an'le asa ratsy izy no sady tsy mandrara nefa mbola mitsangana izy mametsiny an'ireo olona zay mandrara an'izany asa ratsy izany ka rehefa nandeha ny fotoana tonga ny saziny Allah subhanahu wa ta'ala rehefa tonga ny saziny Allah subhanahu wa ta'ala ireo olona anankiroa karazany olona anankiroa dia nosaziny Allah subhanahu wa ta'ala le karazany olona zay nanao tsindry azy ireny nametraka ny aratony ny zoma hariva ka hatramin'ny lahady maraina ino saziny Allah subhanahu wa ta'ala ary ny olona faharoa ny saziny dia ireo olona izay hoe tsy nandrara izy no sady tsy nanao an'le asa fa nametsiny an'le mpandrara samy no saziny Allah subhanahu wa ta'ala ary inona ny sazy zay nahazo azy ireo navadika Allah subhanahu wa ta'ala gidro izy ireo tamin'izay fotoan'izay ary ny aina nandritra ny telo andro dia rehefa aveo dia maty avokoa izany zany tantara zany dia hita ao anatin'ny surat al-A'raf teny Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim was'aluhum 'anil qaryati allati kanat hadirat al-bahr إذ يعدون في السبت استأتون حيتانهم سبت يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتي Teneni Allah subhanahu wa ta'ala antanio azy ireo vahoaka israeliana ireo olona zay mipetraka manamorona n'izany ranomasina izany izay nangala karazany hoe fanekena tamin'ny Allah fa tsy asa amin'ny andro asabotsy nefa ny andro asabotsy misy no ilatsany ireo trondro amin'izany fotoana zany fa rehefa tsy manao an'izany izy ireo na tsy mitandrina n'izany andro asabotsy zany dia tsy tonga ny trondro izy ireo ka notsapainy Allah subhanahu wa ta'ala dia teny taty afara Allah subhanahu wa ta'ala fakunu kiradatan khasi'in zany nalefany Allah subhanahu wa ta'ala ho lasa gidro izy ireo sazy mahery vaika tamin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ny lesona azontsika tsoana amin'izany tantara izany satria lavalava izy teo ary mandeha ny fotoana ny lesona azontsika tsoana dia Allah subhanahu wa ta'ala matetika mampiditra fitsapana aminao indrindra amin'ny fidiram-bolanao mihitsy no ataony Allah subhanahu wa ta'ala fitsapana mety tsy misy ny fidiram-bola mety tsy mandeha tsara ny fidiram-bolanao mety verivery ny fidiram-bolanao fa tadidio faravoanao maharitra amin'izany dia hosavainy Allah hosokafany Allah subhanahu wa ta'ala ny lalana izay mankany aminy lesona faharoa adidimpiny islamo anankiray mandrara ny zavatra anankiray ohatra ka misy hitany ny tsy fetezana zany na fanaovana asa ratsy na tsindrazolena na fanambakana na kolikoly na inona adidimpiny islam miteny azy ireo amin'ny fomba mendrika amin'ny fomba izay tsy trangany zany adiady eo amin'izy ireo samy izy ireo izany ary ny lesona fahatelo raha ohatra ka ianao tsy nitsangana nanakana
an'izany karazana asa ratsy zany dia eto zany mba miteny aminao aza mipetraka anao amin'ny toeran'ireo olona mpanometsiny an'ireo mpanao an'izany asa fanakanina izany satria amin'ny fotoana izay misy antsika izao misy ny olona tsy misotro toaka, misy ny olona tsy mijangajanga, misy ny olona tsy mangalatra fa kosa manometsiny izy an'ireo olona izay mananatra an'izany fangalarina hoe aza mangalatra, manometsiny izy amin'ireo olona mananatra hoe aza mijangajanga. Inona no teneninao olona efa tsy ova io? Zany tsy fomba ny Islam satria rehefa avy ny sazy ianao tsy nanakana io dia ho alefany Allah subhanahu wa ta'ala sazy mitovy amin'ireo olona izay nanao anao satria mataonao tsy nanakana dia hitanao fa mety ary tianao ary faly ianao amin'ny fitrangany zany zavatra anankiray zany. Ary tantara moa misy ihany koa tamin'ny tany taloha tany ny olona anankiray izay tena mpanompony Allah subhanahu wa ta'ala tena mankaty an'izany finoana izany fa rehefa izy nanao an'izany karazana hoe fanompoana zany sy ny tany fa tsy mivakoan'ny olona teo akaikiny dia rehefa tonga ny sazy ny Allah nalefany Allah subhanahu wa ta'ala ireo anjely andiana sazy dia niverina tany amin'ny Allah hoe ao amin'ny tanàna io dia misy mpanomponao anankiray izay tena manao sola mivavaka ary manompo anao dia teneniny Allah subhanahu wa ta'ala tamin'izy ireo bihi fabda amin'ny olona io misy no atomboy ny sazy ny Allah subhanahu wa ta'ala satria izy dia tia tena tsy mba niantso ny olona mba handeha hanao asa tsara na manakana n'ireny asa ratsy izay hitantsika. Zay ngamba no karazana hoe lesona azontsika tsoana amin'ireo tantara izay voarakitra tantara ny qissat ashabu sabt vahoaka ny sabotsy tamin'ny vahoaka ny mpaminany Musa alayhi salam. Zay ihany koa no namarina ny fandaharantsika tamin'ity androany ity. Isorako anao nanaraka an'izany hatranam-piandohana ka hatramin'izao fiafaran'izao ny tena kosa dia manome ny fotoana ho amin'ny manaraka indray. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. مغرما يا سيدي يا محمد يا سيدي يا محمد